Mipifaliana no iarabana ny mpianakavin'ny finoana amin'ity fitandremana ity. Ary isorana ny tompo isorana ianareo nanasa ny tenanay. Dia miaraba ny tompon'andraikitra rehetra megny avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ity fitandremana ity. Miaraba ihany koa ny sampana sekoly Alahady. Mankalaza zany 570 taona ny orenany izany. Koa tafavory amin'ity toeran'ity asika androany ry havana hideran'Andriamanitra hisaotra azy hanome voninahitra azy noho izany fotoana lehibe zany 570 taona ny orenan'ny sampana sekoly Alahady. Ny teny faneva nondraisin'ny sekoly Alahady araka izay hitantsika ao amin'ny fandarana dia hoe ary ny teninao no fifaliako sy firavoravon'ny foko. Ny sekoly Alahady zany na ny fianakavian'ny sekoly Alahady rehetra dia mifaly miravoravo amin'ny tenin'ny tompo. Na inona ambaran'izany tenin'ny tompo izany. Zao anefa tsarovy fa tsy ho araka ny sitraponao foana akory, na tsy ho arak'izay mety aminao hatrany akory no ambaran'izany tenin'ny tompo izany. Dia eo zany no hitaomanantsika hiverantsika tena mialoha manatrika izany tenin'ny tompo izany. Amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra horaisina ny perikôpa dia lay marika toko faraka 5 ka hatramin'ny 7 efa nresahan'ny vakina teo efa nresahan'ny tonda 10 minitra ny sekoly Alahady teo. Fa zao zany fomba hitondrana azy amin'ity androany ity. Misy zavatra telo ambara ao anatin'izay. Voalohany dia zao: mario ny fihetsika mahavariana nataon'ny Jesosy Kristy. Andininy 5 dia voalaza hoe niditra teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy. Io aloha mariako voalohany. Eto moa zany hoe kianjan'ny tempoly. Fa Jesosy dia niteny ary ambanimbany ary ny teny hoe ny tranoko dia ataonareo firen'ny jiolahy. Any hoe izy tsy niteny hoe ny kianjan'ny tempoly, izy tsy nanavaka an'izay zany, fa ny tranoko boriboriny zany le fanehoana izy ny tranoko dia ataonareo zavatra hafa. Zany hoe Jesosy hatramin'ny voalohany dia tsy manavaka na iza amin'izany sehatra ny tranon'Andriamanitra izany. Tamin'ny fotoan'andro man zany araka le sarina mbarao tamintsika teo dia misy karazana maromaro, misy sehatra maromaro araka ny karazan'olona sy ny fiavian'ny olona ny fipetrahana ao anatin'ilay trano. Fa Jesosy dia tsy manisy elanelana amin'ny olona rehetra inatrian'izany. Dia eto izy mitarika ny olona hanome voninahitra ilay Andriamanitra ivavahana. Ary hoy hoe manao fihetsika mahavariana, miala amin'ny zavatra mahazatra tsy hita amin'ny Jesosy zany fihetsika izany. Dia manao fihetsika mahery vaika izy manao fihetsika feno fahefana izy mba hampisy fiovanjavatra eo amin'izay olona mandre ny teniny. Jereo tsara amin'ny faraka 10 misy an'izao hoe niditra teo amin'ny itoeran'ity Jesosy fa tsy nanao na inona. Itoeran'io ihany tsy nanao na inona. Zany hoe Jesosy zany dia tsy hoe mpanakorotana akory, tsy hoe mpandrava akory, fa arakaraka ny zava-misy eo amin'ny sehatra manodidina azy no hanaovany hetsika mifanaraka amin'izay. Dia mario fa mahafehy tsara izany ity Jesosy Kristy ity. Eto amafisiny ihany zany araka amin'ny voalaza teo dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy izy. Dia nanjera latabatry ny mpanakalo vola sy ny mpivarotra voromailala ary nandrara ny olona mivezivezy eo amin'io toerana io. Any amin'ny boky hafa raha mijery ny teny mitovy amin'ity tantara ity sika any amin'ny Jaona ohatra dia tsy voromailala fotsiny no lazainy, milaza biby hafa izy. Ny tiana ambaran'io dia hoe le voromailala eo etsy amin'ny voromailala ny resahana dia natao sorona ka eo ihany toerana hividianana azy. Fa izao koa ny zavatra misy, manina moa misy mpanakalo vola
tamin'izany fotoana zany a dia ny vola romanina zay niainana teo amin'ny fiarahamonina dia lazaina hoe vola maloto, vola tsy masina ka tsy azo ampiasaina ao amin'ny sehatry ny fivavahana ao anatin'ny tempoly, dia tsy maintsy atakalo amin'ny vola jiosy zany reny vola reny a vao azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fivavahana. Dia atakalo le vola dia avy eo a ividanana an'ilay biby atao fanatitra dia mandeha manao an'ilay fampompivavahana amin'izay. Zay zany le sehatra nisy teo raha ny marina, zay ny sehatra nisy teo. Kanefa zavatra misy dia izao lasa entin'ny olona anaovana fiarin-karena, anaovana aferafera zany sehatra izany. Zay ny zavatra nisy, ary ny olona zany tonga eo amin'ny toeran'io a dia tsy mieritreritra hivavaka anao viana, tsy mieritreritra hanataoran'Andriamanitra anao viana, fa mieritreritra azo tombotsoa. Zay ny zava-dehibe a taminy, ary tsapan'i Jesosy zay toe-tsain'izay a, zay toe-po zay a, zay toe-panahy zay a, dia tsy mety aminy a, dia tsy maintsy nanao hetsika i Jesosy amelanana amin'ny laoniny ny zavatra araka ny tokony ho izy. Jesosy zany a dia miezaka mametraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny toerana sy ny sehatra misy azy, zay tsy nisy mihitsy tamin'ireo olona voalaza teo ireo, tsy nisy mihitsy tamin'ireo olona voalaza teo ireo. Noho izany a dia tsy mahagaga raha teraka ny korontana, teraka ny savorovoro noho ny fihetsiky Jesosy Kristy. Hoe nanao fihetsika tamin'ny fahefana Jesosy Kristy, fa tsy nalemilemy mihitsy izy a nanao zany zavatra zany. Lazain'ny mpahay baiboly a fa nanatanteraka ny faminaniany Hagai mpaminany, ary amin'ny Hagai toko faharoa andininy fahasivy a ity fihetsiky Jesosy Kristy a eto ity. Amin'ny Jesosy Kristy a araka izany dia tsy hoe tonga izy a andravarava fotsiny ny zavatra misy, tsy tonga izy a anaonao foana eo amin'ny sehatra io, fa tonga izy a nisy antony lehibe ny zavatra nataony a, ary namafisiny tamin'ny teny ao amin'ny Isaia zany hoe ny tranoko a natao hoe trano fivavahana, tranoko izy a atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy firenen'ny jiolahy. I Jesosy zany a dia tsy manao zavatra amin'ny tsy antony akory, matoa izy a manao ny fihetsika atao hoe mandrava zavatra, mandrava efa, atao hoe mandrava efa mihitsy a, dia tena miezaka mametraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany sehatra izany. Ry havana manaitra ny fihetsika Jesosy Kristy amin'ity sehatra ity, amin'ity tantara ity. Ary raha ampitaitsika amin'ny zay voalaza ary amin'ny Jaona ity tantara ity a, ndreo filazantsara eo mantsy mitatitra an'ity daholo. Ny an'ny Jaona rehefa maneho ilay tantara izy a dia voalaza fa mampiasa kotopi mihitsy a Jesosy Kristy. Eto Jesosy mety fihetsika fotsiny nataony, ny tanana fotsiny nampiasaina, fa any amin'ny Jaona zany hoe mavesatra kokoa ny filazan'ny Jaona azy, fa ny amin'ny Jaona izy a mampiasa kotopi mihitsy a, na inona filazana zany a, karavasy i Jesosy Kristy any amin'ny Jaona, zany hoe tena mahery vaika, fihetsika feon'ny fahefana nataon'i Jesosy a mba hametrahana araka ny tokony ho izy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity trano fivavahana, amin'ity tempoly ity. Dia zao anefa ny zavatra misy io Jesosy io ary amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahafito a dia voalaza hoe toy ny zanak'ondry mona tsy manao na inona maloana ny mpanety azy. Zany zany a toetrany Jesosy ahafantarana azy, fa eto a toetra tsy ahafantarana azy, fa tsy maintsy nataony nanao asa tamin'ny fahefana, nanao hetsika tamin'ny fahefana noho ny amin'ny fametrahana araka ny tokony ho izy ny voninahitr'Andriamanitra. Zay zany ny zava-dehibe rehefa tonga amin'itony toerana tony a dia aoka anatahotra ny tompo a, aoka hanjaka ao ny fanomezana voninahitra anio Andriamanitra io, fa tsy mijery na manao zavatra hafa. Ry havana manao ahoana ny fihetsika ataontsika manoloana ny tsy fisian'ny tahoran'Andriamanitra ka miteraka fandravana, na miteraka fanakorontanana, na miteraka famitehana fiangonana amin'ny endrika maro samihafa. Za tsy miteny hoe
misy hery zany a manimba trano fiangonana, le trano fiangonana misy rindrina efatra misy tafo, tsy io ny resahana fa lay fiangonana fiombonan'ny kristianina tsirairay avy. Tadio tsara fa misy hery a na avy ato anatiny na avy any ivelany mitady hamotika io fiombonam-bavaka io, ary io no mahasarotiny Jesosy Kristy, io mahatezitra azy, ary tsy maintsy resena ampanjakana ny araka ny tokony ho izy. Amin'ny teny hafa dia zao, raha misy faharatsy-pitondran-tena miseho anatin'ny fiangonana, na misy kolikoly amin'ny endrika maro samihafa, na misy ina moa zany filaza azy fitambesaran'ny fampiasana zava-mahadomelona amin'ny endrika maro samihafa amin'ny kristianina tsirairay avy, inona no ataon'ny kristianina eo anatrihan'ny fitarian-dalàna ataon'i Jesosy Kristy amin'izany sehatra misy izany. Atao amin'ity fiangonana ity aloha zany tsy fantatra zavatra misy, nareo mahafantatra, fa ny zavatra fantatra zany no resahako. Za ty a dia avy any amin'ny synodam-paritany alaotra Krôme any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny zany, lalana fahatelo zay vao nareo ny lalana misy azy, synodam-paritany alaotra Krôme. Dia niasa tamin'ny fiangonana anankiray ahako a, tsy tononoko tany amin'ny fiangonana nisy atany, dia lazaiko anareo agnatin'io fiangonana io 10 taona teo ihany niasa tany a. Dia za moa zany zao natsono FUB hiasa tia FUB FCKM amin'izao fotoana zao, vao volana vitsy fotsiny zay. Dia anatin'ny fiangonana io a, ahoana moa ny anakena zany ho ianao kristianina, diakonina, mpandray fanasan'ny tompo a, mpiandry indrindra dia mifangalabady. Tena misy zany a tany amin'ny fiangonana netiko, tena misy zany, tena misy zany. Zany ve dia ekena fotsiny, zany le ho iaho hoe hery a mandrava mamotika ny fiangonana. Tany amin'ny fiangonana io a, ny kolokolo amin'ny endrika maro samihafa, kolokolo amin'ny endrika maro samihafa, fanodikodinam-bola, fampiasam-bola am-piangonana, zany zavatra misy zany, zany zavatra misy zany. Ary ny fampiasan'ny olona zava-mahadomelona amin'ny endrika maro samihafa dia tena mianaka ao am-piangonana hatrany amin'ny fiarahamonina. Anatrian'izany a dia tsy maintsy, ary zay ilay fanadiovana ambaran'ny tompo eto, tsy maintsy mihetsika hametrahana ny maha kristianina marina. Zany ilay sehatra misy zany. Ohatra fotsiny zany a, fa be dia be, akoatran'ny hoe fanompo-tsampy, akoatran'ny hoe tany amin'ny tany mantsy a, raha fantatrareo misy an'ilay doany atao hoe feraomby akaikely an'ilay fiangonana etiko zany zavatra zany. Dia be dia be amin'ny kristianina ao am-piangonana mandeha makany zany a, tsy maintsy edivana zany, tsy maintsy toerina zany. Kristianina FJKM ao fiangonana FJKM ny resahana, dia fantaro a fa misy an'izany ao anatin'ny fiangonana misy antsika. Jesosy Kristy ho azo manokana zany miteraka nahatonga azy ametraka ny voninahitran'Andriamanitra, tsy maintsy apetraka izay, tsy maintsy ajaina izay, ary izay fomba rehetra metrahana azy a dia nataony. Isika koa raha mpanaradia azy dia mila manao izany. Ho iaho hoe tsy fantatra sy zavatra misy amin'itony fiangonana itony, amin'ity fiangonana ity, fa amin'ny fiainan'ny FJKM amin'ny akabeany mahafantatra kely ihany ahako, ny akabeany. Dia za mahita ataoko hoe tsy fanjariana amin'ny akabeany. Zany zavatra zany a tsy azontsika jerevana fotsiny, fa tsy maintsy mihetsika ny kristianina manaraka izay nataon'ny Jesosy Kristy. Dia raha isoary ny andraikitra tandrify ianao a amin'izany zavatra izany, zay tandrify ianao zay tsara. Jesosy a mahafantatra hoe eto a manao an'izao, eto a manao an'izao, fa tsy ianao zany tsy miditra amin'ny zavatra tsy mety aminao akory, fa fantaro a inona sehatra misy a tandrify ianao a dia mila mihetsika manahaka ny ataony amin'izay zavatra izay. Ankoatran'izay, mipahay baiboly a dia milaza hoe ity zavatra nataon'i Jesosy Kristy ity a dia maneho faminaniana, milaza faminaniana. Isika zany mamaky hoe iny Jesosy Kristy niditra teo amin'ny tempoly a dia nandrava ny zavatra rehetrarehetra, fa hoy mipahay baiboly hoe io a
dia zavatra faminaniana nataony Jesosy Kristy. Jesosy Kristy a dia milaza fa hanadio zao tontolo zao andaniny, ary hanadio ny olona tsirairay ankilany amin'ny fitsarana any amparany any. Isy zany zany, isy zany zavatra zany. Efa aseho amin'ny meloa zany a ny endriky ny fitsarany. Hitantsika amin'ity perikopa eto ity. Dia mario tsara fa amin'ny filazantsara efatra raha samy resaka ity tranga ity daholo dia atao amin'ny marika irery a no misy hoe ho an'ny firenena rehetra. Atao amin'ny marika irery misy an'izay teny zay. Zany hoe i marika dia namen'ny tompo fahazavan-tsaina ilaza ny faminaniana ataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra rehefa ho avy izany fotoana fitsarana ny kristiana tsirairay avy izany. Izany zavatra zany a dia mila iomanan'ny kristianina. Mila iomanan'ny kristianina zany. Mandrakariva mantsy a mety mandeha am-pahazarana fotsiny mandeha mivavaka. Tsy mety zany a, tsy ilaina zany. Fa rehefa mivavaka dia mivavaka. Ary eto zany dia manararaotra amin'ny teny. Hitanareo ilay hoe salamy fiakarana, misy salamy be dia be hoe salamy fiakarana. Tamin'izany fotoana zany a ny zanak'Israely rehefa andeha hivavaka dia tsy hoe rehefa eo am-toerana eo akory vao mivavaka, fa vao miainga any an-trano mihitsy. Any zany a fanaovana an'ilay salamo. Zany hoe efa homanina sady a ny fo a, ny saina, ny fanahy any an-trano andeha hivavaka. Zay ny nampiasana ilay salamo fiakarana tamin'izany fotoana izany. Any an-trano a dia efa tononona izy ireny, na atao tsenjery tenenina izy ireny, na vakina izy ireny a, na saintsainina izy ireny. Zany hoe ny kristianina miala avy any an-trano tsy mietrehitra zavatra hafa, tsy miodikodina ny sainy fa mietrehitra avy hatrany a hiresaka amin'Andriamanitra. Dia rehefa tonga eto a dia tena mifantoka mihitsy, tsy misy zavatra hafa mihitsy a tokony irehan'ny saina fa dia eo Andriamanitra miresaka aminao. Ary zay mahatonga le hoe raha misy a rona telo mivorin'ny minarako dia eo ampovoany a raha ny tokony ho izy zany ny kristianina dia mila mahita an'Andriamanitra eo hitanao eo izy. Dia mety izy ianao a miresaka amin'ny mivantana mihitsy a, mety izy ianao a mitalao amin'ny mivantana, dia tsy misy tokony olona miala maina eto a raha tsy efa naresaka tamin'Andriamanitra ny tsirairay avy. Rehefa miala eo zany ianao a tsy ny androany ihany a isaky ny fampifavahana dia verimaina fotsiny ianao a raha tsy nahita an'Andriamanitra rehefa hivoaka ny varavarana io andeha hody. Fa eto a ataovy mihitsy zay ahitanao an'Andriamanitra, ataovy zay iresahanao amin'Andriamanitra. Zany a no fanomanantena, fanomanam-panahy atao amin'itony toerana itony. Dia ankoatran'izay manao ahoana ny fandraisan'ny olona ny fihetsiky Jesosy Kristy. Lazaina atao amin'ny perikopa 9:20 dia misy an'izao hoe ary nahare zany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna ka dia nitady izay hamonony azy. Io zany zavatra misy io a. Ao anatin'ny sehatra tahaka itony a, rehefa manaraka izay ataon'i Jesosy Kristy ianao, ohatra zany hoe misy fahadisoana eo a, misy tsy fanjariana eo a, dia miteny ianao a, dia mahazo mahatoky ianao a, fa dia ho alan'ny olona. Mahazo mahatoky ianao a, fa dia tsy ho tian'ny olona, ho ankalain'ny olona. Jesosy ary a niatra tamin'ny ainy mihitsy a ny zavatra nataony. Rehefa nampiasa fahefana izy a nametraka amin'ny tokony ho izy ny voninahitr'Andriamanitra dia alan'ny olona, nataony olona zay ahafaty azy. Toy aho hoe ho anao a mpanaradian'ny tompo a mahazo mahatoky ianao a fa izany a no izy. Rehefa na izy izy mijoro amin'ny marina miteny ny zavatra tokony ho izy a dia tsy tiany ny be sy ny maro, tsy tiany ny hafa. Zany sehatra misy atsika amin'itony
fiangonana itony. Kanefa zany kory tsy miteny hoe dia avelao anjako ny tsy marina, tsia fa tsy maintsy manaraka izay fitarian-dalana ataon'i Jesosy Kristy isika tsirairay avy. Zany no ezaka asa hampandroso ny fiangonana dia miasa ho amin'izany. Na inona zavatra tsy maintsy hosedraina. Dia hoe tariam-bolony hoe ny teny fanevan'ny sekolady hoe ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Fa raha araka ny tokony ho izy raha araka ny zavara misy dia tsy tena mitondra fifaliana, tsy tena mitondra firavoravona loatra rehefa tena ampiarina ny fahamarinana ao anatin'ny fiangonana. Kanefa dia tsy maintsy ampiarina izay. Dia mety zany sika rehetra hijoro amin'izany na inona zavatra tsy maintsy hosedraina, zavatra tsy maintsy atrehana ary zavatra tsy maintsy horesena. Engany mba hevitra ny maha-kristianina antsika isika anana an' Jesosy Kristy mpitari-dalana fitaratra dia manaraka izay ataony ary ezaka ampijoro araka ny tokony ho izy voninahitran'Andriamanitra amin'itony toerana itony. Dia ho azy ny voninahitra fa ho haintsika ny anaraka izany, ho haintsika ny ampiasa izay fitarian-dalana avy amin'i Jesosy Kristy ary hampandroso mandrakariva amin'ny sehatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra ny fiangonana. Amen.